Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemaraba antsika revako tratra ity zoma fahatimy amby roapolo ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko faharoa, apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataony izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy, fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao, indro ny devoly efa hanao ny sasany eo aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazaha toetra ianareo ary hanapahoriana hafilona. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay manatsofinao ankizy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia tsy hosomban'ny fahafatesana faharoa. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Fiangonana faharoa ao anatin'ireo fiangonana fito izay nanoratan'ny tompo taratasy manokana ny fiangonana tany Smirna. Fiangonana tany Smirna dia isan'ny fiangonana tsy mba nahitana tsiny tahaka ny fiangonana hafa. Roa amin'ny fiangonana fito no tsy mba nahitana tsiny, tsy nahitana kilema dia ny fiangonana Smirna sy ny fiangonan'ny Philadelphie, ny fiangonana faharoa zany sy ny fiangonana fahatelo. Ity fiangonana any Smirna ity izay Paoly nanorina azy satria tsy lavitra ny Efesosy izy ity, eo amin'ny 70 kilometatra eo aty avaratry Efesosy no misy any Smirna. Tanàna tsara tarehy be Smirna, ary tanàna izay arak'izay efa ela, efa any amin'ny 2000 taona alohan'izao fotoana nanoratan'izao nefa fantatra ny tanàna Smirna. Fa nohon'ny ataontsika hoe ny fahatongavany Romanina tany dia nanatsara be ny tanàna ary ny reharehan'ny Smirna mihitsy ilay toerana somary avoavo manamorон-dranomasina izay nanome endrika tsara tarehy an'ny Smirna. Dia toerana mahafinaritra ohatsika teo Smirna. Ary na izany aza dia be olona ilay tanàna, somary tanàna kely azy izy. Paoly nanorina ny fiangonana tao ohatsika teo avy any Efesosy, Paoly nanorina ny fiangonana tao Smirna. Tamin'ny andron'ny Paoly dia manodidididina amin'ny Totanisa zany amin'ny Arsiva tranainy dia manodidididina teo amin'ny 3 alina sy 1 hetsy teo eo na 2 alina sy 1 hetsy arakaraka ny soratra hitanao no isan'ny mponina tany Smirna. Eo amin'ny 5,000 sy 2 alina eo eo ny Grika monina tao Smirna. Nahatratra 2 alina teo eo ny isan'ny jiosy zany 2 alina eo eo. Nisy kosa ny Armenien izay nahatratra tany amin'ny 8,000 na 10,000 eo eo, ny sisany dia Turka, ny sisa ambina dia Turka. Zany hoe nisy karazan'olona maro samihafa sy foana maro samihafa tao amin'ity tanàna ny Smirna ity. Fa izay afatra ho an'ny Smirna reto dia hoy ny tompo manao hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao. Na dia tanàna mahafinaritra Smirna dia ireo kristianina to Smirna kosa dia betsaka ny sahirana, betsaka ny tso-piainana. Ny antony dia somary voailika ihany ny kristianina tao Smirna, voailika. Nisy ireo jiosy izay nahatratra 2 alina, betsaka zany ny isan'ny kristianina tao izay nankahala tsy tia ny kristianina ary tsy nandray azy ireny mihitsy. Etsakilany dia betsaka koa ireo hafa firenena izay tsy nandray ny kristianina. Hany ka nanjary saika ireo olona tsotsotra, ireo olona izay ataontsika hoe nafarim-penana ivaiva no kristianina hany ka sahirana. Dia ny tenin'Andriamanitra eto hoe fantatro tsara ny fahorianao
fantatry ny fahantrana ao nefa manan-karena ianao la ianao lay mahantra manan-karena. Inona moa ny arenany retolona resahan'ny tompo ao amin'ny fiangonana tany Smirina reto? Ny finoana an Jesoa, ny fananana an Jesoa, lay tena arena, zay le hoe manan-karena, zay le hoe mahantra manan-karena. Mahantra amin'ny lafiny materiel, mahantra amin'ny lafiny hoe andavanandro saingy zao manan-karena kosa ianao hoy ny tompo satria ianao dia manana finoana, manana n'lay voalohany ary manana lay farany de Jesoa. Tao amin'ny tanàna Smirina teny nefany dia nisy koa nanamarika azy tempolon-tsampy isan-karazany. Be de be ny tempolon-tsampy tao nisy ny tempolon-tsampy mazava ho azy be voaloboka be tao Smirina, de nisy zany tempolin'ny Dionysos tao Smirina satria ireo grika maronona tao dia nitondra ny Andriamanina. Nisy ny tempolin'ny Dionysos tao nisy tempolin'ny Zeus tao nisy tempolin'ny Asclepios tao zany hoe be de be ireo tempolon-tsampy tao, misy kely misy salasalany ary nisy aza dia tempoly fivavahana tamin'ny amperora mihitsy, zay le hoe synagogan'ny Satana. Nisy lay fivavahana tamin'ny amperora mihitsy. Ary zay natonga ny Polycarpe lay évêque Smirina zay maty martyr. Io le mahatonga an'le teny eo ambany hoe aoka ho maty toky hatramin'ny fahafatesana ianao. Polycarpe za évêque Smirina, mpianatry Jaune apôstôly i Polycarpe. Ny tradition sasany de manao hoe i Polycarpe lay mpianatra lay zazakely notrotroiny Jesoa ka nametrahany tanana. Le avelon zaza natona miza manao hoe Polycarpe iny. Tsy de misy proof raha tantara loatra moa zany fa nisoratra tranainy Polycarpe iny. De Polycarpe amin'ny fotoana zay ataontsika hoe amin'an'iny Jaune io satria efa tia balibaliky ny taona efa lehibe de lehibe Jaune amin'ny fotoana io dia Polycarpe ara-tantara dia évêque Smirina io zay atao mpianatry Jaune dia niazona ny finoana satria ny kristiana tamin'izany fotoana zany tamin'ny taonjato voalohany io dia nitondron'ny olona koa hoe athée. Ny antony nandrona azy athée dia satria nivavaka tamin'Andriamanitra tsy hita maso izy. Satria ny Romanina ny Grika dia mivavaka tamin'Andriamanitra hita maso, tamina zavatra, io hoe misy tsangam-batona, io misy tempolo-tsampina tahaka izany. Fa ny kristiana kosa tsy izay. Kristiana dia ny finoana no ifandraisany amin'Andriamanitra. Dia nitondron'ny olona izy hoe athée, olona tsisy Andriamanitra. Ary nosamborina zany satria tsy akasitrahan'ny Romanina loatra ny athée. Dia nantsoiny Polycarpe hoe ary maninona ianao no athée, maninona ianao tsy mivavaka amin'ireo Andriamanitra be dia be azon'ireo safidianan'ireo, fa inona zany zany ivavahanao zany, miala amin'izany Andriamanitra zany dia topoy ny amperora, topoy ireo tempolo-tsampy be dia be ireo. Fa raha ohatra ka manao izay ianao dia tsy omelohanao faty. Dia hoy moa ny tenin'ny Polycarpe malaza be le teny manao hoe 420 taona zao mbola tsy nanisy ratsy mihitsy Andriamanitra. Mbola tsy nanisy ratsy Andriamanitra nandray mandeha azy. Ahoana no itenenako ratsy an'Andriamanitra? Ahoana no itenenako ratsy an' Jesoa? Mbola tsy nanisy ratsy izy noho zany dia tsy hivadika amin'ny finoana. De nidorana moa i Polycarpe, lehilahy efa 420 taona. Ireny dia endrik'ilay hoe teoriana, endrik'ilay hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Afaka malala inona no hevim-panahy zay tian'ny tompo takatritsika amin'ny afatry ny fiangonana tany Smirina. Voalohany dia izao, tsy mampaninona anao na dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao ary ianao. Aza atao manaitra anao mety ho tsy hitovianao amin'izao tontolo izao. Itsika vanim-potoana ankehitriny dia isan'ny ataontsika hoe tsy zakan'ny olona ny fahasamihafana. Tsy zakan'ny olona ny hoe tsy manao ny ataon'ny olona isika. Ary enjehin'ny olona rehefa tsy manao ny ataony isika. Ohatra hoe na amin'ny fomba fitafy ary io, na amin'ny fomba fiakanjo, na amin'ny fomba fisaina ianao dia izao, ny olona dia manana izao tontolo izao dia manana ny fomba fisainany. Hany ka rehefa tsy manaraka an'izay fanao izay tontolo izao zay isika ankehitriny dia ohatran'ny olona hafahafa ka tsy tian'ny olona. Tsy manaraka ny lamaody n'izao tontolo izao, tsy manaraka ny fisainana n'izao tontolo izao. Teo alohany antsoina hoe tolérance, ataovy ihany amin'ny taona 20-90 dia ny antsoina hoe ataontsika hoe tolérance na ataontsika hoe fanekena ny fahasamihafana dia
fanekenao fotsiny hoe samy hafa lay olona de kenao le hoe tsy miteraka olana ara-pifandraisana mihitsy io zay mety ho fahasamihafana na fahalalana io na fiaviana io na volokoditra io na diplôma io na fari-piainana io na akanjo io fa am'izao ndraiky kehitriny zao a dia lay teny hoe lasa ataontsika hoe ny tolérance de zao tena fanekenao mihitsy ny hoe tsy hoe rehefa fahasamihafana fotsiny fa terena mihitsy ianao anaiky lay fotom-pisainana terena mihitsy ianao anaiky lay valeurn'lay zavatra dia rehefa tsy manaiky an'zay zay lay valeur lay zavatra ianao de tononona hoe nareo tsy tolérant nareo olona hafa mihitsy ary izay mahatonga ny kristianina amin'ny vanim-potoana ankehitriny enjehiny satria tsy manaiky an'ireny ataontsika hoe sotoavina hafahafa sotoavina moa zavatra tsara fa ataontsika hoe fomba hafa zay mety mifanohitra amin'ny fotom-pisainana kristianina dia eto ary de ity afatry ny fiangonana tany Smirna ity de mampahery anao manao hoe mety ho tsy manaiky zay eken'ny olona ianao mety tsy manaiky zay zavatra mifanohitra amin'ny filazantsara ianao fa tsy maninona mahareta amin'ny finoana tamin'ny andronay tanora dia na dia ny fomba fitafy fotsiny arany dia rehefa somary hafa de satria no mety tamin'ny andro taloha moa ataovy hoe tamin'izay tanora dia malaza ny Adidas ny TBS tamin'ny fotoanandro dia ndraindray rehefa somary tsy manana an'ireny ny tanora de ndraindray somary miafiafy izy am'izao ankehitriny zao dia lalina lavitra noho zany a ny ataontsika hoe ny tsy faneken'ny olona ny fahasamihafana ny fantrana dia nandray tsy eken'ny olona mahatsiaro voailika mahatsiaro ho tsy ekena rehefa tsy manao ny fitafin'ny olona tsy manao ny fanaon'ny olona tsy mihinana zay ho an'ny olona de manjary ohatrany hoe olona hafa mihitsy aza matahotra zay mety hoe fahasamihafana tsy fanekenao izay mety ho fanonjo tontolo zao dia mijoro ndraindray be deabe ny tanora latsaka ao anatin'ny hoe satria tsy manana zay azo damosina ra-panahy zay de ndraindray menatra ny atao hoe kristianina de ndraindray lasa manaiky fotsiny ohatra hoe lasa voatery manandrana misotro voatery manandrana mifoka satria matahotra ny atao hoe matahotra ny hoe tsy mitovy amin'ny hafa dia manao hoe ka ny olona rehetra nge tsy maninona mba misotro de mba manao ohatra ny fanaon'ny olona mba sanatria koa mifoka de mba manao ohatra ny fanaon'ny olona de be deabe ny tanora lasa voazo ny fahazarana no zay fijoroana ra-panahy zay de eto any de manafatra tsika ny taratasy ny soatana ho an'ny Smirna manao hoe aza menatra ny hoe hafanaon'ny olona aza voatery anaraka zay ataon'ny zotontolo zao aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana mafy be le isa izao mijoroa fa ao anatin'ny faharetanao no amonjenanao fa ny fanafaroa zay zava-dehibe amin'ity afatra ho an'ny fiangonana tany Smirna ity dia fitaomana ny olona anapaharetana mihitsy le hoe atao hatramin'ny maizina afoloana tamin'ny andron'ny am'izao anatsika zao moa tsy fantatra ny hoe faharetany garde à vue firy andro ray misy hoe efatra amby roapolo valo amby roapolo ora fa tamin'ny andron'ny tany Smirna de 10 andro ny faharetan'ny fiazonana ny olona amponja vonjy-maika zany hoe rehefa misy olona zany ka tsy mety ka ohatra hoe mbola manao ankety de tazonina 10 andro izy mandritra n'io 10 andro io de manao ny ankety manadiady de mamoaka didy ny fitsarana na ho veloana ho faty na ho afaka na mandoa onitra zay no afaka lay afoloana rehefa afaka zany lay niazonana lay olona mandritry ny 10 andro dia zay le dikan'io teny io manao hoe aza matahotra ny anapahoriana mandritry ny afoloana ianao ary anapahoriana mandritry ny afoloana ianao zany hoe voafetra io voafetra lay afoloana tsy hoe lava be tsy hoe fohy koa fa manana faharetana mivonoana hiaritra am'izany antsoina hoe mahampino zany de afaka malala ny andro eny antsika dia androny tsy faharetana ny olona ankehitriny de tsy manam-paharetana zany noho ny fiazakazaky ny teknôlôjia tsy manam-paharetana ny olona ary manjary lasa amin'ny lafim-penana maro mihitsy tsy mahatohitra fakam-panahy tsy mahatohitra zava-tsarotra tsy maharitra satria isan'ny toetra tsy toetra ny taonjato eny antsika intsony ny antsoina hoe faharetana
satria mora mahazo zavatra, mora mahavita zavatra. Ary saratsiana hoe na fandrahoana sakafo ary amin'ny andro taloha de fantatsika fa za fandrahoan-tsakafo zany de maharitra hoe kitay eo de tena anton-draharaha mihitsy ny mahandro sakafo, tena anton-draharaha mihitsy ny mahandro sakafo. Mahandro hena tena anton-draharaha, na hena mafy de eo zany tena anton-draharaha zany hoe fotoana manokana mihitsy zany hoe mahandro sakafo zany. Am'izao tsy misy olona mandany andro mahandro sakafo zany, za fandrahoan-tsakafo zany tsy hadariana-potoana satria efa vetivety, misy gaz, misy cocotte minute be de be reo any ka manjary lasa mo sakafo fotsiny zany fa na ny fitaterana na mandeha tongotra zany hoe efa tena fotoanany ataovy hoe manao saisie fotsiny ianao. Tamin'ny andro taloha de manao saisie dia mbola machine écrire, mianana dactylo sy ny sisa rehetra. Izao zavatra tsy vetivety kely ny olona, na mandika teny iza vetivety kely, indrindra miampy ny intelligence artificielle izay hitantsika fa anova ny fisainan'ny olona, arotom-pon'ny olona mihitsy. Ary arak'izany dia ny toe-tsain'ny olona ankehitriny lasa tsy manam-paharetana amin'ny zavatra rehetra mihitsy, maika moa fa amin'ny finoana sy ny fanarahana an'i Kristy na miangona azy ny olona de zao tsy manam-paharetana. Tsy manam-paharetana am'zany hoe miangona, tsy manam-paharetana zany hoe mivavaka, tsy manam-paharetana zany hoe hamaky ny tenin'Andriamanitra satria zatra fotoana fohy, zatra vetivety amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ka na de ataontsika hoe antsasakadiny na adiny 2 hijerenan'ny olona spectacle eny amin'ny masoandro na adiny 5 hijerena spectacle eny amin'ny masoandro tsy mampaninona azy mihitsy, fa ny miaino ny tenin'Andriamanitra fefak'adiny na antsasakadiny tsy vitany satria io tsy hoe lafiny ara-olombelona ihany, tsy hoe tsy zakan'ny sainy ihany, fa tena misy lafiny ara-panahy mihitsy, tsy zakan'lay fanahy, lay tenin'Andriamanitra, ny herin'lay tenin'Andriamanitra, tsy zakan'lay fanahy zao tontolo zao. Arak'izany dia mitaonantsika eto ny Tompo hanana faharetana, manana ianao faharetana amin'ny zavatra zay ataonao, manana faharetana amin'ny fianarana, amin'ny asa, fa indrindrindrindra amin'ny fanompoanan'Andriamanitra, manana faharetana. Aza matahotra ny osamy, aza matahotra ny hoe ho afa-tsy hanaraka ny fanaon'ny olona, fa manana koa anao faharetana amin'ny fanompoanan'ny Tompo. Fa ny fahatelo farany zay entina mampahery antsika amin'ity andiny tsotra masina ity izay tian'ny Tompo takaritsika de ny toetra mahatoky de mahazo satom-poninahitra. Toetra mahatoky, ny hoe mahatoky de zao tsy miova, tsy hoe rehefa tsy hita de miova, hoe rehefa tsy hita mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra, na rehefa ohatra ka hoe ataovy hoe ny olona tsy mahatoky de zao rehefa eo anatrehanao izy dia zao nataony, fa rehefa midify ianao de zavatra hafa nataony, de zay le hoe tsy mahatoky. Ka ny mpino dia tian'ny Tompo eto ho mahatoky, zany hoe tsy miova na inona zavatra lalovana, de hoy ny Tompo eto hoe na de hatramin'ny fahafatesana ary de omenanao ny satom-poninahitra fiainana. Afaka isan'ny toetra zay ataon'ny Tompo ananantsika mpino no hoe toetra mahatoky, zany hoe tsy miova eo anatrehan'ny fiovany zao tontolo zao miova aingana be mihitsy, de ianao de tsy miova kosa ny finoanao, tsy miova ny finoanao ary tsy mivadika amin'Andriamanitra ianao tahaka ny Polycarpe zay tantaraintsika teo hoe na dia eo aza ny fitaoman'ny heriny zao tontolo zao te hanovanao de zao aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Raha ao anatinao reo toetra ireo, toetra mahatoky, ny toetra ny fanetretena koa zay hita eto de zao mahazo ianao lay satom-poninahitra fiainana, ianao lay mahantra nefa manan-karena, ianao lay miaraka amin'lay voalohany sady farany. Miavaka am'izao tenatenany akatoky ny atenatenan'ny herinandro, ifaranan'ny herinandro rapide zao zany de mampahery anao ary, aoka ianao mahatoky, tiavo Andriamanitra, apetrao amin'i Jesosy ny fiainana, tandremo zao variana amin'izao tontolo zao. Marina fa mety sahirana, mety manitra, mety ho voailika, mety ho tsy tian'ny olona, mety ho ny voly-koditra ho tsy tian'ny olona noho ny fiavinao, noho ny fahalalanao, mety ho tahaka ataon'ny olona, tahaka ny fiangonana tany sy mirina mihitsy, fa izao mahatoky, fa ianao lay
manitra manan-karena. Ianao ilay voahilika nefa tiavina, ianao ilay toy ny mijaly nefa sambatra manana ny tompo, dia aokara mahatoky amin'ny fivavahana, mahatoky amin'ny finoana, tsy mihemitra, tsy kivy na inona fankalan'ny fiarahamonina. Vavaka Tompo dia misaotra anao zahay, noho ny amin'ny teninao zahay mampahery anay momba ny tantarana fiangonana tany Smirina. Ataovy mahatoky hatramin'ny fahafatesana izay. Ataovy maharitra amin'ny fanompoana sy ny fanarahana anao. Manjaka Jesosy Tomponay. Ary ampianary rahay atsiary fa na inona zavatra lalovanay dia fantatrao ny fahorianay, fantatrao ny tebotebonay, fantatrao ny zavatsarotra mahazo anay, ary amin'ireny dia manome toky anay ianao fa momba anay. Jereo Jesosy ny asanay amin'ity tontolo andro ity, atao feny fifaliana. Ary na inona Jesosy setrainay dia ataovy mpandresy izay satria manana anao. Hamasino zahay ary ataovy vavolombelonao. Jereo marary any an-tokantrano, jereo marary any amin'ny hopitaly, enoy ny sentiny fon'izy ireny, enoy ny vavaka miakatra any aminao Andriamanitra, ary ataovy mahatoky anao na inona setraina sy trano, ataovy miorina amin'ny finoana. Jereo ny tanindrazanay Tompo, dia anjaka eto ny fiadanana, ny fifaliana, ahafahan'ny fiangonanao mitory ny filazantsara, ahafahan'ny fiangonanao manambara ny famonjen'i Jesosy Kristy mpamonjy, dia mitoera aminay Jesosy. Amen.